fisaoranan'Andriamanitra niara-banantsika rehetra nahatratra ity krismasy 24 ity. Eo amin'ny tantaran'ny famonjena dia manana ny toerana lehibe ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo teto amin'izao tontolo izao, satria nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany lehibe, ny fitiavany antsika izay nataony ohatran'ny fitiavany ny zanany, ka nafonony ny zanany navelany andaony lapa tsara hamangy antsika ao anatin'ny fahatrantsika sy ny fahatotsika mba tonga antsika kosa andova ny fahazavana. Miandoha eo amin'ny krismasy ny asa famonjena ny tanterahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Noho izany raha loatra, raha ankalazaina, raha atao makotroka, ary indrindra raha toka mila toerana lehibe izany. Zao anefa tsy misy heviny ny fanomboana asa raha tsy tanteraka izany asa izany. Tsy izay mamonjy ny fidirana koa no afa-panadinana, fa izay nahavita tsara ary indrindra afaka nahatanteraka tsara ny fiomanana ka vonona tsara ho amin'izay vonikendrena hatrany am-pitomana. Tonga hanjaka amintsika Jesosy Kristy. Izany no afatra ho amin'ity krismasy 24 ity. Ny fanahy mason'Andriamanitra anazava sy tarika antsika, azo antsika mahandray tsara izany hevim-panahy zany ary mankalaza izao krismasy izao arak'izay ankasitrana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, mipetraka isika.
aminareo ny fahasoavana sy ny fiadalana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Efa nitiavan'Andriamanitra fataka izao tontolo izao ka nomeny ny zananay mba tsy ho veriverytra mino azy fa hanana fiainana manakizay. Fa misy zaza teraka amintsika, misy zazalahy izay nomenantsika eo an-tsorony ny maty ny fiandrianana, ary ny anaram-bony namany dia atao hoe mpitarika mahay, Andriamanitra mahely, ray manakizay, andriana mitondra fiadana. Aoko ary hiara-mankalaza siberan'Andriamanitra isika, ka hiara-mitsangana isika mamaky ny salamo fahavalona sy folo araka ireo andininy izay efa mipetraka eo amin'ny salamo fahavalona sy folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina, fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Mifandimby isika ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia mitarika, ary ny andininy sisa kosa dia ny fiainana. Mirafy nanao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny santona masina no nahafaka ny famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjena. Teo masina jentilisa nany amin'ny fahamarinana. Efa natsiaka famorako sy ny fahamarinany tamin'ny Israely izy. Efa nahita ny famonjena Andriamantsika ny fahazakana rehetra. Zava-dehibe sy mahagaga ilay tena mampiseho ny fahatsarana aminay olombelona. Ary fikely tsara sy fikasana eny no nasehonao tamin'ny ananeraka ny zanako lahy tokana hoeto amin'izao tontolo izao. Hamonjy anay, hanafaka anay amin'ny aiza, ary hamatotra ny herin'ny ratsy, ny herin'ny maizina, ny herin'ny fahafatesana sy ny herin'ny fahaverezana, ary mampiditra
tanay kosa ho ao amin'ny fanjakana mandraka izay miaraka amin'ny rehetra manerana ny tamiko dia manatanteraka izao fanompompivavahana izao izahay hoentinay mankalaza ny asanao ary mankalaza ny voninahitrao tompo mangataka aminao indrivo izahay raisaiky eo fanomezam-boninahitranao ny ino ny vavaka ary ny fanehoana fankasitrahana asandatra iandroany ary mitenena aminay indray araka ny fombanao andraisana ny afatry ny rehetra dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay ankalazana ankehitriny ny fahatongavana ary efa manjaka miaraka aminao sy mifanahy maso amin'ny anarana nanaovana izao vavaka izao. Amen. Petra. Riavana tsy afaka miambo marina no metika no ireo vahoaka izay tsy niraharaha tompo tsy nierika azy akory nitodi-damosina ny fahatongavany tety an-tany dia ireo jiosy sy ireo vahoaka tamin'ny Palestina tamin'izany andro any tsy miambo marina na ho tsabo ny rehetra dia arisika netsy teny amin'n'andriana iaiky fa tsy tanteraka ary ivavaka angataka ny famelana netsy ivavaka izay tompo reseo lahatra ny fanana maso izay mba aizany manolo tena sy manaky ny maso ka ho avozona miariary aminao ny fony olona rehetra tompo ary mianjanjeo anatrehanao ny fonay sy ny fiainanay maro no fa ireo jiosy sy vahoaka tamin'ny 2 fotoana lasa izay no tsy nandray anao fizay ko dia nandanao tamin'ny tsy fanekena ny teninao tamin'ny tsy fanaranao sy tokonao izay ko dia tsy nandray anao tao amponay ka tsy nitoetranao sy ny fombanao ary ny sainao no mibaiky ny asanay fa ny fisainanay sy ny fomban'izao tontolo izao ihany izay ko dia tianamena anao mpanjaka te antso anao mpanjaka fa mba hampanjaka ny sitraponay sy ny anaovanay ny tany mikiponay fa tsy ny sitraponao izay ko dia nanika anao ka namelana tany tsisymbaly nampandefitra ny lalanao sy ny plananao teo ny fiainanay ka rehefa vitanay izay mahafalonyfaly ny fonay zay vao mba mieritreritra anao ary ndraindray zay rehefa latsaka katerena vao manakina anao mila vonjy aminao fa rehefa metimety ny fiainanay dia tsy mahalala anao zay tompo tsy ny finato anao mila fanomanana ndreto ary zay manatona anao mitondra ny aretinay ny fahalemenay ny fahatampiaranay tsy tonga iantsony maro ianao fa nympamotam-baibe ko indreto zay te hipetaka afao ny fahazara-ratsinay zay meo fovavao saina voadio tanteraka zay dia saina sy fomihevitra ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra tiantany saina sy fovoadio ka vonina mandrakariva anao sikaponao ny zavatra rehetra ka manaiky anandratra anao ho mpanjaka ahafany mpanjaka eo amin'ny fiainanay ko izany nombonanay mangataka aminao hoe miaraka ny fiangonana rainay fanao talao aminao zay mamelana ray diovy zay ho afaka ho tany sasao zay mba ho afaka
bebaka marina toko teo raten'Andriamanitra isika tamin'ny fotorotoro sy magorakoraka ndeha raiso amin'ny fahatokina sy finoana ny teny somafana manambarana efa navelan'ny tompo ny eloka ary efa nampiavanana tamin'ny ray isika tamin'ny alanan'ny rano Jesosy Kristy. Ako iaritsaka ny vahoaka mandeha amin'ny aizina dia hita fahazavana lehibe ary olona mipetraka eo amin'ny tany izay tamin'ny fahafatesana dia hitosana mazava. Izao hita soa ilay fahazavana izay tonga amin'izao tontolo izao mba tsy hitoetra ao amin'ny aizina izay rehetra mino azy fa izay manampinahy tsy maholavitra mihitsy. Ko ambara fa voavelany amin'ny toerana anarany tompo. Alleluia. Indro Andriamanitra ny famonjenantsika dia atoko isika fa tsy mahatavatra fa ny tompo Andriamanitra no endrintsika sy fiterantsika tena famonjenantsika izy. Amen.
mialoha ny amakina ny teny amin'ny soratra maso dia mangataka zanatsika ao amin'ny université ny sekoly ny tenin'Andriamanitra mba hiaky anao ny anjarahirany.
filazana kely iangaviana ny tompon'ny fiara pingo rouge pingo menamena zany BS 762 HL mba analan'ny fiara zany atao amin'ny akavanana ato fa tsy azo petrahana atao amin'ny akavanana ato ary amparikilina iantsika ny mahazo mipetaka angatana zany mba hanala ny fiara io satria malebatsembana ny fampivozana soka riavana ifanavelan'Andriamanitra eriko isika ankehitriny izy dia te hizara ny teniny amintsika mba azontsika mivelona sy miaina izany marina amin'ny fo maika. O aminareo any eletombo manoloana ny aizy ny fahavalianana amin'izao fiainana izao sy ny fanadononany amin'ny voninahitra anao amin'ny teny sy ny eritreritra ary ny asa dia mila ny fahazavan'ny teninao izay itsilo ny dianay tsy ho solafaka ary avo ny folay sy ny heviray tsy ho diso. Koa velomy amin'ny teninao izay ary ampafantaro ny lalanao mba hiainanay feno ny afatry ny krismasy. Koa ny fanahinao masina mpanazava anazava anay ary ampitoetra ny teninao aty anaminay. Amen. Ny teny voalavitra ny perikopa ao antsika amin'ity alavin'ny krismasy ity marina voalohany fa ny fandarana izay atarantsika dia ombonana ao amin'ireo tafo efapolo eto amin'ny FPMA ny braofobelona nafitra azy ary dia miombona amin'izany isika na izay ny fotopavana itomaraina na izay ny fotopavana amin'izao tolakandro izao ombonana maty ny fombonana izany. Faharoa perikopa koa dia iraisantsika aty Eropa na katolika na protestanta. Isaia faharoa amin'ny 20 andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Isaia faharoa amin'ny 20 andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Tohizana amin'ny episty ho an'ny Hebreo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Hebreo toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Dia rahantsika mamaky misesy ireo vakiten'ireo amin'ny anarany. Akory ny atsara ny mitondra teny somafaly ary atendrimohitra sady mitovy fiadana. Dia izay mitondra teny somafaly sady mitovy famonjena izay manao amin'izona hoe mpanjaka Andriamanitra. Njano ny feon'ny mpitilinao manaraka ny feo izy ka miara-miolo fa ho faly izy mahita ny fanampy maso ny odiny Jehova ho an'ny Ziona. Velominy olo ny fitoerana lavan'i Jerosalema fa Jehova efa nampionina ny olony sady efa nalavitra ny Jerosalema. Jehova efa nampiseho samby ny masony teo masony firenena rehetra ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjena Andriamantsika. Hebreo toko voalohany. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa dia amin'izao any faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany izay voateny no mpanovany ny zavatra rehetra. Izy ny naharina izao tontolo izao. Izy koa ny famirapiratany voninany sy etiky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny miteny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotany izy dia mipetraka teo amin'ny tananakavanany lehibe any amin'ny avo ka natao tsara ny menjely araka ny nandrovany anarana tsara ny boreny. Fa anjeliza ny mba nilazany hoe zanako ianao, izaho miteraka anao androany ary koa izaho rainy ary izy ho zany. Ary raha mitondra ny lahy fanao amin'izao fiainan'izao indray dia hoy izy ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankoaka eo an'io.
tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy misy naharina izao zavatra rehetra ary rehetra izao na dia iray azy. Izy no misy ny fiainana ary ny fiainana ny fanazavana io. Ary ny mazava dia mamiramiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy an'Andriamanitra Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona nambarana mazava mba hinomy olona rehetra no ny teny. Tsy izy anefa n'ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona nambarana mazava ihany izy. Fa tao ny tena mazava izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaova an'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy, dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mininy anazy, dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olo, fa nateraky Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny lahy tokany anankiray, sady feno fahasoavana sy fahamarina. Jaona nanamparasika ny antso hoe izy ilay milazaiko hoe izay avy aoriana dia efa tonga eo aloha satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenonana rehetratsika rehetra dia fahasoavana na fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy misy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanakalahy tokana izay ao an-tratran'ny ray izy no nanambara azy. Fanekempinoana izay hoentsika manambara n'Andriamanitra sy ny asany dia misongaina tao amin'ny tsanta araky mifolo ilay antsoina hoe Deum Laudamus, ka dia miaraka mamaky izany isika araka mitatsika etsy amin'ny Biblia. Mideranao izay Andriamanitra, manaiky anao tompo izay, ny tany rehetra izay fitsaokanao ray Israel. Mideranao ny anjery lanitra sy mahery rehetra ao amiko, mideranao lanandava kerubima sy serafima manao hoe masina, masina Andriamanitra ny maro, manerana ny lanitra sy ny tany fely aminy voninahitra. Mideranao ny apôstôly rehetra, mideranao ny mpaminany rehetra, mideranao ny maritoly rehetra, ny fiangonana eran'izao izao maminaika anao ray mampianrianana tsika petra sy ny zanaka ray tokana be voninahitra ary ny fanahy masina fampionia fo. Ianao no manjaka ny voninahitra Jesosy Kristy, ianao no zanaky ny ray zanany anankiray. Raha nanotena monjony olona ianao dia tsy nilavinao ny ateraky ny dimitsiny. Rehefa nandresy herin'ny fahafatesany ianao dia nivoanao ny fanjakany lanitra mba hidirany dimy rehetra. Mipetraka ao an-tananakavanan'Andriamanitra ianao ary amin'ny voninahitra ray. Mino izay fa ho avy ianao voka-tsasanay. Isan'andro dia mankalaza anao izay ary miobiny ianao ianao izay manana izay. Amen.
na mety ko aza famerimberena fanamafisa fananterana ho an'izay rehetra nandre fa efa tonga tetỳ an-tany ny zanak'Andriamanitra mitady sy hamonjy very. Tonga ho mpanjakanao Jesu Kristy, vahoaka ny fanjakany lanitra izao sy ianao. Amen. Petraky izay. Misy teny izay nanakoako eninjato taona mialohan'izao vanim-potoanatsika izao, ny eratsika dia ny era lazaina hoe ny vanim-potoana kristiana. Fa mahagaga ny fahefan'ity Kristy ity, ny herin'ity Andriamanitra izay tonga nofo ity, fa nilavy ny olona tany afara. Kanefa kosa dia tsy maty, fa nitsangana tamin'ny maty nandresy ary nomena ny fahefana reky. Mahagaga fa na dia ireo izay manohitra ny maha Kristy azy azy, ny maha zanak'Andriamanitra azy azy, dia mifaly, mikorana, manao sakafo be, miaraka amin'ny havana matsaka izy amin'ny Krismasy. Ary na dia ireo tsy mino azy, ary indrindra ty amin'ny tandrefana ty dia betsaka ny tsy mino, atao betsaka koa azy ny tsy mino no ny mino. Fa na dia ty amin'ny tany tsy mino aty ary dia manaiky ihany. Fa ny fotoana nahaterahan'i Kristy no marika famantaranandro, famantaran-taona. Ka dia miaina n'izany vanim-potoana izany. Ny anaran'i Jesosy Kristy tsy azo kosehina eo amin'ny tantara sy ny fiainan'izao. Zany ilay Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao. Mba hanino? Mba hanambara ny fiandianan'Andriamanitra izay nitsakitsahany zanak'olombelona nanomboka tany amin'ny Adamo sy Eva razatsika. Nandalo tao amin'ny firenenan'ny fidiny dia ny Israely sy ny Jiosy. Ary manapatonga ny fotoana ankehitriny azo, fa na dia eo amin'ny mino aza, na dia eo amin'ny antsoina hoe kristiana azy, mbola maro ny tsy mahatakatra. Ny maha-Andriamanitra ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra maro. Dia naniraka ny mpaminany izy anambady tamin'ny fotoanandro rehetra ary tamin'ny fomba samy anambady ny amin'izany Andriamanitra izany. Kanefa mbenimbeny dia ohatra ny miditra amin'ny sofina kavana na ny inverse. Misy fanambarana mihezinezy nampitoraina an'Isaia. Manambara an' Jesosy Kristy, manambara ilay tonga eo amin'izao tontolo izao ankalazaintsika. Ino zany fanambarana mihezinezy any? Mpanjaka Andriamanitra. Ton Dieu est roi. Ino zany atao manjaka? Zany atao manjaka zany dia tompony fahefana, ankatoazy, ary ekena fa mitsinjo ny tsara ho an'ny vahoaka, ka mendrika indrindra no aray ny teny sy ny fandaminana. Mpanjaka Andriamanitra. Betsaka ny olona eo amin'izao tontolo izao ange no milaza famina, milaza famina fa misy Andriamanitra. Ny devoly koa mino zany
ny mpanaotrany mistiliny Jakob ka mangovoka. Fa ilay Andriamanitra mbara misoratra maso dia tsy ilay Andriamanitra eritreretina na ilay Andriamanitra tazan-davitra na ilay Andriamanitra ekeny betsaka ka dia ekena koa dia manaraka ny fomba. Inona ny maha-kristiana? Zay efa tamin'ny razambenay efa kristiana. Izy tsy manontany hoe ny razambenao nga kristiana fa inona ny maha-kristiana nao? Inona? Zany ny fanontaniana. Ary ny anarana ny kristiana ny hery mpianatry ny tompo, mpianatry Jesosy. Ary zany anarana kristiana zany dia anarana miavaka masina. Satria tsy anarana ny fotsiny tahaka zao zany fa manambara ny maha ianao anao amin'ny Kristy, mpianatry Kristy, mpanaraka ny Kristy, mpanompo ny Kristy, vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra zay Jesosy Kristy ny tonga mpanjaka. Misy engeny olona mivavaka fa filanjavatra fotsiny araka ny anambarana ny apôstôly azy. Filanjavatra. Misy engeny mivavaka ka haikaiky rehefa taitaitra ny mba hivavaka. Rehefa varinana iray dia matory. Ary misy engeny mivavaka fa manaraka fombafomba fotsiny. Hoe andao mba mivavaka na andao mba hiavaka dia mandeha. Ary misy mivavaka satria mianatra. Fa ilay mivavaka zay ambara misy ampaminana. Mivavaka amin'ilay Jesosy Kristy mitondra teny somafara. Ilay zanak'Andriamanitra ilay mivavaka dia mampanjaka azy eo amin'ny fiaina. Mampanjaka azy ao amin'ny fo, mampanjaka azy eo amin'ny atao rehetra. Izy no mpanjaka, izy no ankatoava, izy no alava, izy no mibaiko, izy no manjaka makantoerana. Fanontaniana ity zany tokoa. Fa raha tsy mpanjaka ilay Andriamanitra ao dia tsy ny Andriamanitra ny Baiboly zany. Fa raha tsy mpanjaka ilay Andriamanitra ao zay arahanao sy ilonao dia tsy Jesosy Kristy zany. Ary mifaly ihany zaho sy ianao amin'ny Krismasy. Ary mifaly satria izany mihitsy ny teny fampanantenana. Fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Ny gody sy ny adala. Ny eny sy sarotin-dalàna, ny tsy ampy fahalalana. Fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, falohany ihany. Fa izao ihany, rapito, verina mipirantirany koa ihany. Fa misy fanomezan-dehibe zay nomena tamin'ny analana zany. Zanak'Andriamanitra zany, tonga izy hanjaka, toetra, olona ary tantana ny fiaina. Mpanjaka Andriamanitra ao. Zany no afatra ny Krismasy. Takatsika tokoa ve zany? Ahoana ilay zoantsika eny zany? Amin'ity Krismasy ty telo ihany no avoitratsika. Ao amin'izany maha-mpanjaka an'i Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao zany ary mamangy ny fotsika. Telo ihany. Voalohany, tonga ho mpanjaka tokana izy. Masin'Andriamanitra amin'ilay fahamasinan'Andriamanitra dia nentiny koa nanamasina menako masina na resaky masina. Midikany masina voatokana. Aintsika tsara ny didy voalohany
aza manana andriamanitra karaha mpanjaka andriamanitra aza manana mpanjaka fa tsy tokana toteny arara ka tsahina sikako ary kendrena trany ny atamperahany fanjakana mpanjaka tokana saingy izao mbola misy zavatra maro mbola misy hery maro mety mbola misy olona maro azy manjaka amin'ny fiaina misy amin'ny fiainanao tsy jeso re misy anankiray tonga ivavaka zay pastera fa anana fanadinana zanakay ohatra ny mafinaritra tokoa zany fa ty anotanana fa taizy ianao hatrizay taizy ianao tamin'izy vonivotry ny mianatra taizy ianao tamin'izy isanandro makany am-pianarana mpanjaka tokana izay any mifehy ny fiaina mifehy ny fiaina tokana fa misy mpanjaka maro izay te hifiainy ny fiainana sy ny fisainatsika ary manomboka amin'izao io za io ake ka lasa andriamanitra koa io za io ake ka tianjakazaka koa ary tsy manjakazaka amin'ny tena ko ihany za fa tianjakazaka amin'ny hafa koa ny anaranay tao amin'ny étude biblique fa rehefa nomena rehefa noarin'andriamanitra ny adama sy eva dia nomeny ny fahefana nataony mpanjaka ny zavaboary rehetra fa rehefa nanota izy ny zavaboary aretahoana tsy vitsy amintsika ny matahotra arenie ala efa zavaboarin'andriamanitra ary ny zavaboarin'andriamanitra hatahora ary ny olona manjakazakana tsy misy mihitsy promesa ao amin'ny baiboly ho an'ny olona anjaka amin'ny olona tsy misy amina fahefana amin'ny olona tsy misy fa rehefa diso ny fahefana nomen'andriamanitra azy ny mpanjaka ny zavaboary very fendrianany anekafo izy mitady fendriana tianjakazaka amin'ny hafa izy vokatry ny tsy zaho ihany ilay mpanjaka samaka fa isatana koa izao tontolo izao koa ny fahefana maro samihafa koa fe midorina izao tontolo izao mandrava ny Kristy fa ny afatry ny krismasy antsika dia izao mpanjaka andriamanitra tonga anjaka izy ary tonga anjaka izy dia fantatsika fa tonga tany an-tanin'omby tsisy nandray azy tsy dia olona rangalankiray zay raha tonga amin'izao jesosy ampaleny izy ny andraisako azy dia hoy izy le ray aman-dreny tsy mila amin'izany jesosy paleny andraisako azy zanak'andriamanitra tsy tina tongavanao le tompon'andriamanitra fa ao amponao io le paleny tina tongava tonga manjaka ao anatytsika ny tompo izao tontolo izao zany efa voarozona izao tontolo izao zany ho rano izao tontolo izao zany dia ho voatsara ho tsaraina ary Jesosy Kristy tsy tonga anjaka eo amin'izay ho rano fa ny fanjakana mandraka izay aizy izy ny tianjaka ao am-toko sy ao am-ponao satria tia ny iaina ny fiainana mandrakizay ary zany nge ny fiainana mandrakizay anambaran Jesosy raha teo zany rehefa mivavaka dia ny malalanao sy Jesosy zanaka manana oto manana fitiavana manana fifandraisana akaiky
hoy ny teny frantsay chéri zany mihevitra ny teny hoe lalaka sy lalaka nareo misy ty sasany hoe ato lalatina mihitsy na lalatina tsisy otran'izany any vonana ambony ambony ray zany fitiavana tonga mahalala any Kristy tonga olona vaody ary ny fonanay tompo ary fombavaka ny tompo mahalalanao ny fiainana manakizay sy ny fiainana izao ny olona manana ny Kristy eo ampo ao ampony velona manakizay na dia maty azy izy dia mbola velona manakizay io ny antoko ao amin'izany fiainana manakizay zany fa tsy mitototo ary manao masokan'izao manao hitsy manao fomafomba tsy zany ny fiainana manakizay ny fiainana manakizay ny mahalala ny Jesosy Kristy manana azy ao ampo ary satria izy ilay mpanjaka manakizay ny fanjakany keo ny tepoliny keo dia mitoetra manakizay ary izy zany tepoliny zany sao tsy atao isika zany tepoly zany ka tonga manjaka ao anatisika izy aka ny toerana rehetra aka ny toerana mamy fa indraindray ny ambikambony fotoana no mahatonga atsika ao amin'i Jesosy ary nalay azy tsisy mihitsy tsy manam-potoana ho an'i Jesosy any ny sasany aza herinandro tsy manam-potoana ho an'i Jesosy ary ndraindray aza ray volana latsaka ray alina malala fianakaviany zay tena fotony ako na faraka fandraisana ihany une fois par mois azonareo tsy le manakizay zany mitoetra aminao ary ny sasany azy isa taona eo i isa taona fa lay tonga anjaka tonga ao anaty anjaka ao anatinao ary ty anjaka maharitra izy anjaka manakizay zay tonga anjaka manakizay tsy hoe mandeha kely dia lasa indray azonareo moa zany tsy hôtely Jesosy ny fonao tsy hôtely ary zany tsy nandeha ny tany amin'ny hôtely fa fonenana demeure zay toerana maty toerana manakizay ka isanandro isanandro velona ny Kristy isanandro isanandro mandray isika tony avelony ary isanandro isanandro manao ny asa isanandro tonga ho mpanjaka anao Jesosy tsy ho mpanjaka parmi tant d'autres fa mpanjaka tonga ho mpanjaka anao Jesosy Kristy tsy mpanjaka ny velany fotsiny tsy mpanjaka tahaka ny dirlandy Noé hoendahana sady rapiso miasa be misy zao mpiasa ny gratuit fasy manaraka rayon de Noël anasady ray tonga ray sola atsika moa zany tsotan'izany ny krismasy zay atongavan'i Jesosy Kristy velona ao anaty fa mandavana Jesosy manjaka tokana Jesosy manjaka ao anatiny fo ary Jesosy mitoetra maharitra fa tsy mandava zany le tonga nolona amitsika iza moa ny anarany Immanuela zany hoe amitsika Andriamanitra zany hoe asika misy manana anarana hoe Emmanuel zany hoe aminao Andriamanitra ao aminao sanandro sanandro ary ao aminao manrakizay tonga ho mpanjakanao Jesosy ny fiteny fampanantenana dia lehibe fiadana fahazavana fifaliana maharitra mandrakizay ary efa miresaka fiadana nao dia ray fitoteny amin'ny hoe fiavana zany hoe fifankatiavana firahalahiana filaminana zany hoe zany no entiny mpanjaka io tsy mpanjaka tonga anjakazaka
na mpanjaka tonga androko, na mpanjaka tonga mpitombo ny fanana, mpanjaka tonga mpanankarena ny vahoakany amin'ny arenany andro. Tonga ho mpanjakanao Jesosy androany, androany raha isao aminao izy amafiso arakala sositera androany raha mbola tsy matakaonao izy raiso eto mitsangany ambaravarana mandondona, tsy manao forcine, tsy mamaky varavara, mandondona. Raha misy maneny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao amina ka hiaro sakafo amin'ny arizao. Mitsangana ambaravarana te hiaro sakafo aminao izy, te hizara mamereny lanitra ary ny fona kosa tia mba ho azy ho fonenany, ho fitoerany, ho fanjakana manaka izay manaka izay. Andeha andeha hano amin'ny fifalifaly ny anonao ary sotroy amin'ny fomba kasitratra ny tolainao fifanakasitrahan'Andriamanitra ny asanao dia manaova krismasy saotra, krismasy madavaka, krismasy nilay mpanjakata, krismasy izay fiadanana anaty, krismasy izay mitondra ho any amin'ny manakizay. Raisy ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanamasina ampiorona anareo amin'ny tena filazantsara ka andraisanareo an'i Jesosy Kristy olona sy anjaka satria mpanjaka ilay Andriamanitra reo. Dia omeny tompo anareo ny fahatanterana ary ho tanterahany tompo anareo ny teny fitrasana ka nasany anao hoe avianao izay nitahiny ny raiky natoko tamin'ny kely ianao teneko mpanapaka amin'be midira amin'ny fifalian'ny tompona. Amen.
Riavana manazontoko faly miarapa antsika rehetra ny fiangonana manontolo tratry ny krismasy 20 sy 20. Izany fiarahabany zany dia avy amin'ny tanjona ny komity ary ny sampana fito eto amin'ny fiangonantsika. Izany fiarahabany zany koa dia miantefy aminareo rehetra vahiny tonga marobe anio miara mankalaza ny krismasy amin'ny FPMA Toulouse. Koa inona indray avy no ataontsika ankalazana ity Noely 20 ity. Ataontsika fahazarana fotsiny be satria hoe krismasy dia mifampiarahaba sy mifanolotra fanomezana. Hoy tokoa mantsy nahiran'ny zanaky ny fiangonana iray manao hoe zay laky tsy manoka satria eto izy androany Noely isan-taona dia injany. Noely tsy anjely no atao. Noely tonta ve sa vaovao. Ko mbola mitonta ihany ve no avadika. Sa isy zava-baovao raisitsika amin'ity iray mitoraka ity. Nefa hoe tongira amin'ny farany manao hoe Noely fiadanana any. Koa izany fiadanana omen'i Jesosy Kristy izany no engany hitoetra amin'ny tokantrano tsirairay avy, hitondra fifaliana, fiaina vaovao ary fampahirezana ho antsika satria vao maro hoe asa matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra fampamonjy no teraka ho anareo anio antanàna Davida dia Kristy tompo. Koa engany ety Noely 20 ity hitondra izany fifaliana izany ho anao ary indrindra amin'ny fiadanana ho anao satria izany no mbola nambarana anjeny marobe akomendanitra anao hoe afiadanana hoety ambony tany amin'ny olona ankasikara. Ko manaova krismasy sambatra ary andeha zarao amin'ny mandridina anao izany fifaliana sy fiadanana entiny Jesosy Kristy ho anao izany. Eto am-pamaranana dia tianany anamafisana ary zaraina amintsika ny nansapana ny fitantanan'Andriamanitra ny fiangonantsika tamin'ity taona ity. Indrindra fa nanehoany ny voninahiny teto amintsika tamin'ny asa maro. Isika izao dia vavolombelona izany. Niasa ny fanahy masina ka nandresy lahatra ny tsirairay tsy andany asa fampona napetraky ny tompo taminy teo amin'ny fiangonana. Sindiana manokana amin'izany ny Théorie 2018. Mbola mankasika ary misaotra anareo rehetra noho ny fanohananareo ny asan'Andriamanitra. Na dia tao aza ny fisedrana sy ny olana maro satria nisy vitsivitsy tamin'ny zanaky ny fiangonana koa nondomantitra anatin'izany fotoana izany dia nahatoko ny tenin'Andriamanitra ianareo hatramin'ny farany ka dia novaliana izany tamin'ny fitahiana feno ny cœur. Mahazotoa hatramin'ny faniasa ny toy ary sika dia mbola tsy ny tompo anambara sy tantara izany asan'Andriamanitra izany teto amin'ny fiangonantsika amin'ny fankalazana ny faha-enipolo taona ny fiangonana amin'ny taona 2020 sy 2020. Eto am-pamarana miarana dia andaontsika hira kely tena tamin'ny tontirana hoe Noely fiadanana any. Deo feketsika retivety fotsiny nena mba hitadintsika fa Noely fiadanana no afaka ity. Dia manao an'izao izy hoe Noely fiadanana
Toy izao indray ny vaovao sy ny asa mpanorano tompo atsika eto amin'ny FPMA Toulouse. Vaovao avy amin'ny nasionaly. Afatra pastoraly avy amin'ny mpitandrina sinodaly Jean Ravaltena. Feno any pasoavana ilay teny ka nandraisantsika rehetra pasoavana tovony tsiritra. Satria ny lalàna dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny pasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana fa ny zanaka ilay tokana izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'iray ny fananamara azy. Zaonina toko voalohany andiny fahinambefolo ka hatramin'ny fahavalonambefolo. Ity no afatra pastoraly farany alefako anareo amin'ny mahafilohan'ny FPMA any, mialohany andehanako isotro ronono. Fifaliana sy fahasoavana ho antsika ny antson'Andriamanitra antsika niara-ny asa tatao amin'ny fiangonana FPMA. Ary zava-dehibe hatrany noho izany ny fianabavaka ny atrehana ny fitsapana samihafa sy nahazoana ery na hafanany asa. Tsy ny sainam-pahamalana fa ny fanambarana ny Kristy irery ihany no alalantsika marina an'Andriamanitra. Mirary sambatra valo ambin'ny folo sy roa arivo anareo ary miandrandra sahady ny tamina vaovao sivy ambin'ny folo sy roa arivo izay antenaintsika atsapantsika indray ny asa an'Andriamanitra eo anivo ny fiainganantsika izay. Araka ny Matteo toko fahafolo andiny fahavalo sy trano ny malady atsangan'ny velona ny maty. Diovy ny marina hoditra roay ny demony nahazo maimaim-pony anareo koa manomeza maimaim-pony. Mamangy sy manao veloma anareo amin'ny alalan'ilay jiantsika. Filazana manaraka mikasika ny déménagement amin'ny pastira synodale. Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitondra ny tenin'Andriamanitra taminareo. Heverony ny hafaran'ny fiainany. Araka ny taratasy efa narehefa tamintsika rehefa nanatanteraka ny asa fanompoana amin'ny mahafilohan'ny FPMA azy nandritry ny 12 taona ny iray amareny mpitandrina révérend docteur Jean Ravaltera Andriamanasina Mivady dia itodi-do hiverina any an-tanindrazana. Samy nandray avokoa ny vokatry ny asa fanompoany nampandraikitra ny tompo azy mivady teo amin'ny sany FPMA isika vaokan'Andriamanitra. Koa izy fotoa mivavahana lehibe ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fisaorana sy fankasitrahana azy mivady izay ho tampilalina ny asa botsolofy boroary sivy ambin'ny folo sy roa arivo any Bary. Amin'ny fotoana io isika tafo, faritany, sampalailaisana no hanome azy ireo mari-pakasitrahana hitamaso. Mbola holazainantsika ihany amin'ny fotoana mamety azy ny toerana sy ny fotoana. Eo ampiandrasan'izany dia mbola misy amin'izao fotoana izao ny fikarakarana ny famodiana ny entana rehetra any Madagasikara. Koa araka ny tapaka tamin'ny fevrian'ny komity maharitra dia isika vahoakan'Andriamanitra eo anelon'ny tafo, faritany ary sampalailaisana no mifaningina amin'ny fimanana mikasika izany déménagement izany izay mitentina 8 373 euros izany hoe 224 euros isa-taona. Fa ny entan'zaraina no lazaka ary ny fampitondra azy mavesatra ho tenin'Andriamanitra. Koa dia misaotra antsika tafo sahady izay nanome ny fandraisana anjarany ary manentana mpitiavana antsika izay mbola nefa ny anjarany kosa arak'izay azontsika atao mba handefa ny fandraisana anjarany mikasika ny déménagement any amin'ny tompony andraikitry ny volany mbola voabe farafatarany amin'ny 15 janoary. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany na nanompo ny olona masina ianareo sady olona manomona ny fiadanany tompo aminareo ny borao voabean'ny FPMA. Toy izao ny vaovao eto amin'ny faritany atsimo-andrefany afatra ho an'ny Krismasy. Amin'ny fofany fifaliana iarabanantsika rehetra amin'ny alalan'ilay mpamonjy tonga ho antsika amin'izao andro noely ka 24 izao. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana fa ny zanaka latokana izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'izay no efa nanambara azy. Teraka ny tompo tonga monina eto anivontsika mba hampafantatra antsika an'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra marina mpamorona ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Izy no mamelona antsika sy manafaka ny fampitantsika rehetra raha mandray azy isika. Ny fifaliana sy ny fiadanana entin'izao andro noely izao any ampatsiahy antsika ny tena antony ny antongavany misy. Dia ny ampiavana antsika indray amin'Andriamanitra amin'ny fanadiovana ny fontsika mba ho tena tempona ny fanahiny araka ny tenim-pony. Ao amin'ny Kristy koa no arafitra miaraka aminy aminay
Ny tomboany eny mbola hitantana ka samy mitratra ny taona 2024 dia ho taona vaovao feno fahasoavana sy fidelana manintsiraray ho an'ny sakafo sy ho an'ny faritanatsika. Amin'ny anaran'ny faritanatsimanjefana ny mpitandrina mpandringana kototra manamasitraka sy ny filoha Ramelerson Tainy. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo. Famangina manjo, fambatsahivana ny famangina ny fianakaviana Lazafy Nirina, André Somarafo sy André Masonji Daniel, izay nanombotreka Boambo, sy ny fianakaviana André Somonjanahary Abemanana Volona, izay namonjeta Boambo koa, dia ho tanteraina amin'ny alahady 3 Desambra izao. Fampatsahivana ihany koa fa anio no anatanterantsika ny fanaterana ny ranom-pisaorana amin'ny alalan'ny valopy efa-nozanena tamintsika. Vaovao mikasika ny fankalazana ny faha-20 taona ny FPMA Toulouse. Araka ny efa fantatsika dia ankalaza ny faha-20 taona ny fiangonana amin'ny taona 2024. Ny teny fanolotra entina ankalazana izany taonjobika izany dia manao hoe fiangonana mavitrika sy mandroso ao anatin'ny firaraina kristiana. Koa ho sokafana amin'ny aladiny taom-baovao 9 janoary izao, izany fotoana lehibe izany ao amin'ny temple du Saran manomboka amin'ny 3 tolakandro. Mamery eto ny birao an'ny komitany jobily faha-20 taona izay hitarika antsika amin'izany. Ny filoha Ramatoa Lalao Andriantsatovo, ny filoha-mpanampy Ramatoa Mirira Soandry Amfidy, ny mpitantsoratra sy ny mpanampy azy Andriamatoa Tsiony Andremizaka sy Ramatoa Aurélie Rasondraibe, ny mpitambola Ramatoa Antra Ratovondramo. Misy koa ireo vomela 10 izay mbola nitanana ny fandraisantsika anjara mba hanatevi-daharana ny tebany 1560 dia vomelany empana mietsika ny tsangambato ny serasera ary koa zany salasala manantona ny birao 1560. Vaovao ao amin'ny sampana fifoazana. Aoka isika anatona ny seza-piandriana ny fahasoavana amin'ny fahasaliny mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro maondry. Ny sampana fifoazana eto amin'ny FPMA Toulouse dia manasa ny fiangonana manontolo ho tonga amin'ny fotoam-pifoazana izay atao ao amin'ny Vieux Temple isaky ny zoma fahatelo amin'ny volana amin'ny 7 ariva manomboka amin'ny zoma 12 janoary. Ny fotoam-pifoazana mitanteraina amin'izany dia vanim-pokivavahana. Izy fotoana malalaka ahafahan'izay rehetra tena am-panahy mandray anjara amin'ny vavaka fizarana tenin'Andriamanitra fijoroana vavolombelona. Izy koa toriteny na fampianarana arisy ny asa sy fampahitsy. Manentana antsika rehetra ho avy amin'izany fotoam-pahasoavana izany, izay lalahatra indrindra mba handraisan'ny tsirairay fampahelezana ary fitaliana ho ety manompo sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Mbola vaovao amin'ny sampana fifoazana ihany, mifandraisy anareo tahaka an'andraisan'ny kristianareo koa ho voninahitran'Andriamanitra. Ny isan-keritaona ny sampana fifoazana izay voalahatra ao anatin'ny fankalazana ny jobily faha-20 taona dia atao ny asabotsy sivy sy alahady 10 febroary sy 20 janoary. Izy fiaraha-amin'ny sakafo anasana ny fiangonana ao aorian'ny vanim-pokivavahana ny alahady. Ny fisoratanan'arina dia atao any amin'ny Ramatoa Natirabe Amdriminy ary misokatra amin'ny alahady 3 Desambra ny farana ny alahady 9 janoary noho ny toerana voafetra. Vaovao mikasika ny bilan Cœur Uni 2018. Noho ny vitain'Andriamanitra dia vita soamantsara ny fanolorana ny bilan moral sy financier mikasika ny Cœur Uni 2018. Nahitana sy nahatsapana ny fahasoavan'Andriamanitra niritsaka tamin'ny fiangonana manontolo. Ny bilan financier dia mitentina 3 435,79 € izay atolotra manontolo ny sampana nasionaly atoko-pihira any amin'ny birao AMF. Sotra antsika rehetra no ny asa vita ary manentana antsika hitondra bavaka ny Cœur Uni 2020 izay mbola tsy misy mandray hatramin'izao. Fiantsona fotoam-bavaka fiangonana. Misy saola amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anao. Ho famaranana ity taona 2024 ity dia manasa antsika fiangonana rehetra tsy hankanavaka mba ho tonga amin'ny fotoam-bavaka izay ataony zoma 12 Desambra amin'ny fitorahana ao amin'ny Vieux Temple. Toy mazatra dia samy mitondra foana sambily isika hifampizanana ho famaranana amin'ny fotoana. Vaovao avy amin'ny orinasa serasera.
Efa mivoaka ny fandaharana fotsiny amin'ny radio amin'ny sofilazantsara izay miompana manokana amin'ny andro hely ary azo enona ao amin'ny tranikala sy ny Facebook ny FPM Toulouse. Ny gazety fianarana koa dia hozaraina amintsika rehefa mirava ary iray isan-tokantrano. Toy izao ary midiaritsika. Ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 3 Desambra. Izao dia natokantsika ho alahady ny fianakaviana masina. Izany dia atao ao amin'ny Vieux Temple manomboka amin'ny 10 sy sasany. Isy ihany koa batisa amin'io fotoanana io. Ny alahady 9 Janoary dia araka ny voalaza teo alahady ny taom-baovao dia fanokafana ny jobily fa 80 taona atao ao amin'ny Temple du Salam amin'ny Pelora Tolana. Ny tompona ndraikitra amin'ny fanadiovana ny fiangonana izay indranitsika anio dia isika rehetra no iangaviana mba samy hanadino tandrify azy avy mialohan'ny ny anana eto. Efa mampiomana ny tombon'ity amin'ny alahady irianio. Misaotra tsy fianaritra hatramin'ny farany satria lavalava ihany no vaovao antsika androany ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra iria. Tonga amin'ny fotoanany fanatikisika soriavana, fanatsika amin'ny fotoana lehibe tahaka izao ny manamafika ny fanoratenantsika. Ka tsy mirakitra ihany ny tenantsika ety zany, fa ny tenantsika koa dia avaontsika amin'ny fanoratenantsika. Ka rehefa makatiko tsy manao défilé sanaky ny baba, fa mijoro vavolombelona fanoratenantsika izay mafisitsika amin'ny fotoana lehibe tahaka izao. Dia misy fanatazan-davitra telo ao ny voalohany ny volomparasy zany ametrahantsika ny fanatitra. Zany hoe le valopy ny zaraina fanantsika teo, ny manarakaraka azy ny rakatra voalohany ary ny farany ny rakatra faharoa. Fa izay manome misy fifaliana ny fitahana. Ataontsika ny mirana.
Amin'izao andro fankalazana lehibe izao dia manasitsika ny tompo mba hiara misakafo aminy. Zava-dehibe ao soratra masina ny fiarana misakafo fa fifampizarana aina. Fifampizarana otsika ny malagasy, fifampizarana ny mata sy ny masaka. Fifanankalozana farany izay sarobidy satria androvatsika koa ny tenatsika sy ny fenatsika amin'ny tompo tahaka mandraisantsika ny tena sy ny rahantoa mba ho fiainana izay atsika. Manao ny hira voatony isika dia miaraka ny befoana mba hiaraka ity. Verentsika ilaina ihany le hira teo le hiarahava tonga dia tany mosokangaka.
mety tsy mahatonty ny sorana amin'ny fotoana rehetra sy mitoerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanotena monjenay amin'ny alalan'ny tonga dia raha ninjeny ny fiandriananao hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetranao amin'ny tany ary raha ny fitonana ny an-tany sy ety an-tany midery ny anaranao ny fitovina izay koa ankehitriny tompo dia miara-mananaky ny feona ihany ka amin'ny fanajana lehibe no hideranay le izao sakafo izay iarahantsika izao antsoina hoe sakafo ny tompo na fanasana ny tompo dia tahaka ny ambarany ilay azo fijaliana ny lakroa mampiavaka antsika amin'ny ray mampifandray antsika amin'ny ray ary mampifandray antsika amin'ny samisy zany na tonga antsika ny fampizalara-piadanana teo neviko zany dia sika rehetrarehetra dia mpiavana sika rehetrarehetra dia antsoin'Andriamanitra iavana ary ao amin'i Jesosy Kristy zany fampiavanana izany no tantera. Jesosy Kristy manjaka antsika mandrava mety ny fisarana rehetra ary mampiray antsika ho tena iray zany izao sakafo fanasana izany. Ndeha mivavaka izy. Misaoranao zay ry Andriamanitra ray tompony lanina sy ny tany fa ny famorantonao aminay tanotana menao ny zananao ray tokany fampiavanana aminao mba tsy ho ve izay rehetra mino izy fa amin'ny fiainana izay. Ankehitriny ray ny an-dany ndeto izay manao ny fahatsevoana ny fahatongavana ny zanako roa ny fijalia ny fahafatesana ny fitsanganana tamin'ny maty ary ny fiforana manaka izay ho anay miandry sy mitanao fiverenana ao anatin'ny fifankatiavana ankehitriny ray aidiny fanahy-masina mahameno finay ka raisan'ny tomponay finoana velona amin'izao izy manatona anay mialalan'ny fanasana izao ka ho raisinay anjaka ao amtonay raisinay anjaka amin'ny fiainanay raisinay namaka eo amin'ny ataonay rehetra fa ifanahinao masina eo no arinao amelomanao anamasinanao ary amomezanao anay zava-tso rehetra miaraka re Jesosy Kristy zay tinatianao matombo natavatra masina zay mangataka aminao amporaisinao aminao tahaka ny sama ampianariko fankatitahaka ny tiavanao anay ary ao izay ara-manina fionana masina manontolo ny fionana sy ny fifarina aminao ianao zay raisa atramina olombelona ataontsika mira zay
raha ilay eo zay milana mbo masinana ny milalana ho tonga ny atao na etika nohona iny zany ary mamelana izay mamelana araka tonana eo manafana manafakazy dia avana ako iara-mitsanga ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenany Jesosy Kristy tsika fa isika rehetra zao na dia maro azy dia tena iray ihany satria samy nandray tamin'izany firay zany avokoa. Ny kapako ny fisaona zay isaonantsika dia firaisana ny rano Jesosy Kristy tompitsika dia ny rano fanekena vaovao zay nalatsika mba ho famelan-kely hoy ny tompo andeha efa voavoatra foko zao ny zavatra rehetra mipetraka isika anao atokony dimy anao tokony efatra eto ny dekonina dia mambosaky isika mandray ny mofo manatsoboka azy ao amin'ny divay mihinana ny mofo rehefa voatsoboka amin'ny divay mandotsaka ny takataka fandraisana dia miverina teny amin'ny toerantsika ataotsika ireo hira zay voavarahatra. Misy ary eo avatsika zay mety tsy salama na tsy afaka mandeha lavitra intsony dia rehefa mifarana ny fandraisana dia manangatana nareo manatona nareo ely ny dekona raha misy amintsika zany manangatana nareo ny mifarany dia manatona nareo ny dekona manolotra ny fanasan'ny tompo anareo eny am-pitoerana fizatsika ny Oh
Jesosy Kristy tompontsika zay vonintaony azy fizaliana ka nisangana tamin'ny maty. Nefa nanome anareo ny tena sy ny rano izay nanavotaka anareo tamin'ny fahotana. Izy eny no ampahery anareo amin'ny finoronano ho fiainana manak'izay ho aminareo ny fiatana. Mbola hivavaka ry Andriamanitra tsy fosy manak'izay misokanao zay fa sitako tokoa nanome aminay ny zava-tsoa indrindra. Dia ny tenan'i Jesosy Kristy zanako ampamonjy anay sy ny rano sosarobidy izay mampatoky anay amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao ary ny fanaovanao anay sampana bela momba ny tenan'ny zanakao. Mangataka aminao zay ny fambolamponanao hiazona anay amin'izany fiangonana masina izany ka andehananay mamonjy tsara ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpanjakanay. Ankehitriny dia tia metrako aminao reo namanay izahay. Ao reo ny donam-paoriny mamoiava, ao reo nalahy nanetokantrano zany amin'ny mitady, ao reo nandalo fahasairana
tevavaka aminao manokana koa zahay ho amin'ireo niara ny tsunami tamin'ny Indonésia amin'izao andro ny krismasy zao tompo jereo amin'ny masopitiavana manokana ary aoka ny fikatrantsarana mba ho tonga amin'izany koa mba hananan'izy ireo tena amin'ny tena mavelona sy ny fiadanana maharitra mivavaka aminao koa zay ho andro nandray fahasoava ataovinay mankasitaka ray ataovinay mizara amin'ny hafa mivavaka aminao zay ho amin'ny fandrimpanemana manerina mivavaka ho amin'ny pitsoponenana no miatsa tana maro samihafa noho ny fahasairana ratakare mivavaka aminao ireo zay roba fananana no mitraketraka sy no miady mivavaka aminao zay ho an'ity firinana mampiatrananay ity mba hitetika ny fiadananao ka hiadananay mivavaka aminao manokana zay ho an'ny Madagasikara fanilazanay misaotra tamin'ny navitany fifidianana soamantsara ary eo mpianasana ny valony zay dia mangataka aminao ho an'ny vahoaka Malagasy ho tsindronao ary nomeo an'ny mpitondro zay voatendreo ny fahatahorana ary indrindra fitsindrovana sy ny fahalalam-pianahary dia tianay mbola metriko aminao zay tsy voataka amin'izany mivavaka izany kanefa fantatrao ankininay ny anarantsony Jesosy Kristy ilay manjaka aty anatinay ary manjaka eo amin'ny fiangonana dia ho anao ray zanaka ary fanay masina midera sy ny lavitra ary ny fanjakana sy ny fiandrianana manaka izay manak'izay aoka ho an'ny vahoakanao sy ho an'ny olona kasitana kosa ny fiadanana netiny krismasy amen petraka sisa Sagrado lehibe sika afaka nanatanteraka izao fitoam-pakalazana izao ilay Andriamanitra naleontsika ny fakasitrahany mbola rotsaka be ny fahasoavany ho amintsika rehetra ahatonga ny fanomezana krismasy toerana izay ao ambony tsirairay avy ary dia ahatratra ny taona vaovao antsika rehetra ka dia mbola hiara manompo sy ary ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny firarany Kristy. Aorianany fanirana manao ny hira fa raika amin'ny valopolo isika dia toetsy amin'ny hira metsy ny tena koa miaraka amin'ny dekona vitsivitsy zay tsy mandray anjara amin'ny fandaminana eto mba azaontsika mifanakary firamiso amin'izao krismasy zao milohan'izany miara mitsangantsika manao hira tombo mevony akoso
tavany